andro fa 4 andro ankalazana ny fetiny reny ny mahareny dia miankina amin'ilay zanaka. Araka ny lazaiko teo ilay zanaka tsy ilay nateraka ihany. Fa na zanaka ao am-pianarana io raha mpampianatra anao, na zanaka ao am-piangonana io raha mpampianatra sekoly-alahady ianao na pastera vehivavy ianao, na zanaka ao eny amin'ny fiarahamonina eny niraisinao ho zanaka ao fanifandray-po aminao io, tena hery sy moteur ho antsika reny aza vela zany. Ho anahy manokana dia tsy nieritreretiko mihitsy fa tena mbola moteur na teolojiana feminista ny nahareny anahy. Araka ny efa nizaraiko foana, isan'ny antony voalohany sy lehibe indrindra na maliko ny antson'Andriamanitra hianatra teolojia dia ny fahitako an'ilay vehivavy malagasy tena miaritra ny tserany aina, satria lasa interprétation-dehilahy fotsiny ihany ny akamaroany no amakiana ny baiboly dia ilay vehivavy lazaina fa maloto ny fadimbolana nataon'Andriamanitra naturel. Lazaina fa manelingelina hono mahita vehivavy be kibo be manao asan'Andriamanitra, nefa force Andriamanitra nanamboatra an'ilay vehivavy no nanoana azy mety bevoka mibotsina ny kibony dia olombelona namboarin'Andriamanitra no miteny hoe maloto anao satria nataon'Andriamanitra bevoka. Lasa interprétation-dehilahy mifangaro misogynie na fanaovana lasa negatifan'ilay vehivavy no nentina nanao interprétation ny baiboly dia tsy mahita ny toerany intsony ny vehivavy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Dia izay no isan'ny antony anankiray sady fototra na tonga na hoe tsy any amin'ity informatika ity ngamba no ahafahako manompo an'Andriamanitra misimisy kokoa, fa ato amin'ity teolojia ity raha tariny fanan'Andriamanitra za dia afaka nampiko ny vehivavy hamerina ny maha izy azy ny tenany araka ny nanamboaran'Andriamanitra anazy, fa tsy ilay maha izy azy araka ny famaritany teolojian-dehilahy azy ny vehivavy. Dia teny moa zany za dia nandeha tamin'ny teoria fotsiny teny. Fa rehefa tonga reny za efa nijoroako vavolombelona tamintsika tato anatin'izao fankalazana izao, ilay moteurako nongotana tamiko na ahafahako nandeha nanohy fianarana teolojia tany ivelany dia hozy aho hoe izay ve dia andehanako ody fotsiny dia tsy ilain'ny fiangonana za rehefa tonga any, ohatrany be loatra le sakrifisy nataoko dia hozy aho hoe tsy maninona na ampiko taona ray fanampiny aza hitadiavako lalana io forsako io zanako io ilay navelako io indray no lasa force mbola nanosika anao hoe aza miverina tsony tsy atao tsinotsinona sy tsy ampiasaina zany ianao fa efa be loatra izay sakrifisy nataonao izay tohizo ny lalanao na dia mbola miampy taona ray ary ny fisarahanareo mianaka. Ny fitarian'ny fanahy masina anahy miaraka amin'ilay pouvoir sy fitiavana mahareny no vao maika mampazava tsara amiko ny fitiavan'Andriamanitra antsika reny. Izany Maria Virgine izany tsy nataon'Andriamanitra fitaovana ohatra ny sachet nentina niantsena tany a-bazary fotsiny hoe nitondra vohoka an' Jesosy fotsiny dia teraka Jesosy dia nariana tsy nisy nilana anazy. Tsia! Tena tian'Andriamanitra ny reny, ary na Maria aza rehefa nanaiky an'ilay fangatan'Andriamanitra hoe hitoejaza ianao dia tena nihira. Sambatra re za fa mba nifidian'Andriamanitra ho reny. Izany no tokony ataontsika reny, fa tsy hoe dia tena tsy afaka miala eto intsony re za, fa dia za mbola vierge iny dia nampidiran'Andriamanitra an'i Jesosy tato an-kiboko tato dia simba tanteraka zany dia potika dia ho ariany
Josefa dia tsisy akavady tsony satria zay ny teo amin'ny tantaran'ny Jiosy sy ny zanak'Israely rehefa vehivavy no nisy ny ray ara-nofo taminy talohan'ny fanambadiana, indrindrandrindra bevoka talohan'ny fanambadiana dia tena hoe teo amin'ny fiarahamonina Jiosy sy mbola misy amin'ny fiarahamonina antsika malagasy dia tsinotsinona ambaniana ilay vehivavy. Tsy misy manontany mihitsy hoe iza kay ilay nidiverge anazy ka tsy nakavady anazy madiodio miriaria mbola midiverge olona hafa any ilay lehilahy tsy maninona fa ilay vehivavy ilay tokony victime no mbola torahana vato dia manaiky koa ilay vehivavy tena za mihitsy ny kely saina. Fijerin-dehilahy manambany vehivavy zany ry vehivavy rahavavy sy namako, fa isika dia nataon'Andriamanitra hanana an'io maizy azy atsika io ka afaka ampiasan'Andriamanitra atsika na dia tsy eken'ireo lehilahy mieritreritra fa tompony antson'Andriamanitra ireo aza ny fiantsonantsika. Efa reny nandinika ny zanako vao tsy nanaiky tsony hoe dia natao mama sosy, natao contrat fotsiny satria tsy manome bourse ve ny vazaha raha tsy asiana vehivavy mianatra dia hoe natao andehanany reto lehilahy reto mianatra zany. Rehefa ipety dia ho ninona ilay fahaizako, tsy natao fatoran'izany lehilahy tsy mahafantatra ny maizy azy atsika zany atsika vehivavy, indrindra atsika vehivavy kristianina zanak'Andriamanitra satria isika mahalala n'ilay nahary atsika dia isika no mahalala fa izy no miantso atsika fa tsy olona hafa no hiteny aminao hoe tsy atsona ianao satria vehivavy. Nanana an'io zanako io sy nanao ny sakrifisy namelany moteurako vao tena resy lahatra tamin'izany. Fa raha za rery foana mbola tsy ny raharaha taloha zay izara mofo sy divay ve ny andeha divako aminareo lehilahy zara ho any raha io no tianareo fa rehefa nanana an'ilay moteur nampazava kokoa ny masoko sy nampafantatra anany maizy azy tamin'ny dia ozy hoe perte loatra kosa raha ohatra ka za mahalala ny valeurako no atao tsisy dikany dia anaiky tokoa fa tsisy dikany. Ambony loatra zany mahareny zany apetrao amin'ny toerana nametran'Andriamanitra azy ho ambony ka na iza ny anao tsinotsinona sy negativeny mahareny anao dia ianao malala any anatinao any na dia tsy ady hevitra aza fa manana ny maizy azy ianao satria reny ankalazao miaraka amiko izany mahareny anao izany.